Niakatra ho 7,7 sy 4 ariary ny vidin'ny gasoil nanomboka androany alarobia raha toa ka 7,7 sy 4 ariary izany taorian'ny fidinany tamin'ny 12 janoary. Niakatra ho 3,9 sy 2 ariary kosa ny vidin'ny solika fandrehitra raha toa ka 3,7 sy 2 ariary izany teo aloha. Mitohy kosa ny fidinana eo amin'ny vidin'ny lasantsy izay nihena ho 5 sy 5 ariary raha toa ka 7 sy 5 ariary izany teo aloha. Raha efa manomboka tamin'ny volana janoary teo no nahitana fiovana ny vidin'ny gasoil na lasantsy dia tamin'ny tia vao nahitana fiovana ny vidin'ny solika fandrehitra. Teratany vahiny miisa 2 voalaza fa nanangona sokatra ka saina aondrana an-tsokosoko indray notratiaka teny talata maty ny alahady 2 Febroary lasa teo. Nisy karazana sokatra miisa 2 moa no tratra tany amin'ireo teratany sinoa ireto. Angonika miisa 5 ary sokake miisa 12 izay samy voasokajy ao anatiny tovana voalohany Nisy ka raha ny lalàna ny fanondranana azy ireo. Ankoatra ireo sokatra ireo dia nahatratra jabi na baobabna izay maniry arovana ihany koa tao amin'izy ireo. Angom-baovao avy amin'ny tsara sitrapo no nahafahana nanao ny velam-pandrika nahatratrarana ireo sokatra ireo tao an-tranon'ireo teratany sinoa ireo araka ny vaovao avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-injafy. Nahiditra ponja vonjimaika eny Tsiafa izy ireo taorian'ny fikaran'ny fampanoavana omaly 4 Febroary. Tokony tsy haritra ela be intsony ny fahatapahan-jiro mifandimby eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ato raha araka ny fanazavana nomeny JIRAMA dia efa niakatra ny ahavon'ny rano ao amin'ny tohodranona andekaleka vokatry ny rotsakorana be izay nisy tany amin'ny morontsiraka Atsinanana. Izany fiakaran-dren-drano izany dia ahafahana mampiakatra ny famokarana herinaratra hoy izy. Noho izany dia tokony hihena ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny andro vitsivitsy manaraka. Araka ny fanambaran'ny foibe famantarana ny toetry ny andro omaly talata dia ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny tapana avaratra andrefan'ny nosy androany alarobia ary toeram-pitso alakamisy izany. Tokony hahatratra 20 hatramin'ny 10 milimetatra ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora any amin'ireo fasha ireo. Nivadika omena noho izany ny fampitandremana noho ny abetsaky ny rotsakorana ho an'ny faritra Boeny ny distrikana Analalava, Besalampy ary Maintirano. Toy ny mahazatra dia miantso fahamailona an'ireo mponina any an-toerana ny tompony andraikitra satria mety hiteraka fikorotana ny asa aman-draharaha andavanandro. Fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakaran-dren-drano ary fioditsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo izany rotsakorana izany. Polisim-pirenena 5 avy amin'ny andian'ny sandratra nivoaka farany teo no hanatevin-daharana ny hery vonjitaitran'ny polisim-pirenena na ny FIP. Omaly izy ireo no niraisina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny toby Bertin Razafindrazaka teny Tanimora rehefa nahavita fiofanana manokana. Ny ministry ny FILAMINAM-BAHOAKA ny inspecteur général de police Herilala Rakotoarimanana no nitarika ny lanonana nandraisana azy ireo. Nanamafy tamin'ireto andian'ireto ihany koa izy fa mitaky andraikitra lehibe izao fanamariana hita maso izao. Anatiny iraka mpanaovina ny polisim-pirenena dia ny fiarovana ny andrim-panjakana mijoro sy ny vahoaka ao aminy.